Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifalinana nanao erabanantsika tratry ity alakamisy fa 4 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky ny asan'ny apôstôly toko fa 4. Asan'ny apôstôly toko fa 4 andiny 20 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly toko fa 4 andiny 20 ka hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona ny fananano azy na dia iray aza, fa niomborany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Ary tamin'ny heribe no nanambaran'ny apôstôly nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be ny tao amin'izy rehetra, fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy, fa izay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo, ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly koa hoe Barnabasy, izany hoe raha adika zanaky ny fananarana, Levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nintiny vola vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Revana ny andin'ny 7 no hoentina mampahirentsika. Andin'ny 7. Fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy. Fahasoavana be ny tao amin'izy rehetra, fa tsy nisy olona nalahelo tao aminy. Ny fifankatiavan'ny mpianatra Jesosy ry havana no zara mofinaina amintsika amin'ity alakamisy fa 4 ny volana aogositra ity, izay fotoana ahatserovantsika ny fangiry firinana ny maromana kokoa na amin'onana salama martiora. Ity andro ity dia miara mahatsiaro ny fiangonana kristiana na mpino protestanta, mahatsiaro manokana ny nandefonana ilay martiora voalohany, raha salama izay nijoro vavolombelon'ny finoany ary nofatorana, nosamborona moa izany ny alahady 30 aogositra satria nanaja ny andro sabata, kanefa noho ny andro lahady sabata izany, ny andro lahady tamin'ny andro dra salama dia tsena ny andro sabata teo ny alahady teto Antananarivo tamin'ny faritra raha salama mipetraka teo tamin'izany fotoana izany mipetraka teo Ambohijatovo Ambatonakanga, tsy lavitra teo eo ny trano dra salama. Fa rehefa tratra izy any dia navarina ho andefoka dia nanjary nanompo olona izay tsy lavitra tsy hafa fa fianakaviany any, ary dia nasain'ireo olona ireo ny asa alahady izy, kanefa nandà izy tsy asa alahady, tsy hanao raharaha alahady, dia samborona io 30 alahady 30 aogositra dia nofatorana tao Ambatonakanga. Tamin'izany mbola tsy io trano rato Ambatonakanga io koa no teo, fa somary trano sarendry, izany hoe somary tsy ny faralavitra loatra io trano rato Ambatonakanga io ihany, io trano fiangonana io, nisy ilay trano sarendry, trano hazo moa izany. Tao izy no nifatorana nandritry ny aliny 13 ny 14, nifatorana tany antsoina hoe Ombofoy. Ny antsoina hoe Ombofoy dia karazana chaîne izay fatorana izany, mampifanakaiky, manery ny lohalika, manery ny loha eo anelanelan'ny lohalika sy mamatotra ny tanana ho any ambanin'ny lohalika. Izany hoe tena mivokona mihitsy izany lay olona rehefa tratra ny antsoina hoe Ombifoy. Ary dia nijaly be takizay raha salama nandritra ny fotoana nifatorana matorana azy ny aliny 13 sy 14 ny volana aogositra io, ary dia ny alatsinainy 14 aogositra moa izy io no nandeha tongotra niala teo Ambatonakanga namakivaky ny tamin'izany mbola tsy ohatran'io kory io Ambatofinaka io, fa taty ambadika ny lalana mandalo ny fiangonana Ampalibe ankehitriny iny, dia misy totobato miakatra makany Mahazo Anambopotsy, dia tany no lefonina ity vehivavy antsoina hoe
raha salama ity nanodididina ny taona nanodidididina 70 taona teo izy izay noly fonina izay de mahatsiaro zany manokana ny mpino kristianina rehetra eto Madagasikara satria izy no martyra malagasy voalohany, izy no vavolombelon'ny fahaveloman'ny finoana voalohany raha teo anatin'ny tokotanim-pen'ny fivavahana kristianina eto Madagasikara. Ity mofo zay tandrifantsika ity dia anankiray zay hitarafantsika ny heriny antsoina hoe finoana, ny heriny antsoina hoe finoana. Hoy ny andin'ny Voromampitelopolo ary ny ray fo sy fanahy ny olona rehetra zay nino. Rehavako ny fiarahamonina rehefa ny fivavahana rehefa iainana de manova ny fiarahamonina, manova ny tontolo manodidina. Jesosy nanafatra ny mpino manao hoe ianareo ange no fanahy sy ny tany, ianareo no fanahy sy ny tany, ianareo ny sira fanahy sy ny tany. Mandrakariva rehefa miresaka sira isika de ny ao an-tsaintsika mandrakariva mantsy dia ilay sira atao anaty laoka iny ihany, izay mandrakariva no ataontsika hoe sira. Fa ny sira tsy de tena teo amin'ny lafiny ohatrany hoe le sira fanao anaty laoka iny ihany nampiasain'ny olona tamin'ny andron'ny antikité, tamin'ny andron'ny Jesosy, fa ny sira de nampiasain'ny olona tamin'izany fotoana izany toy ny fanao zezika, fampiasana fambolena, fitehirizana sakafo, be de be ny nampiasan'ny olona tamin'ny andron'ny Jesosy no antsoina hoe sira, fa tsy le hoe atao amin'ny sakafo mba hanome tsiro ny sakafo iny ihany. Fa ny sira de tena nampiasaina tamin'ny fambolena, tamin'ny fiompiana, tamin'ny andavanandron'ny olona mihitsy de zavatra tsy afa-nisaraka tamin'ny olona ny sira. Ary mandrakariva everitsika fa ny sira de toy ny hoe miasa. Eny miasa ny sira fa raha ny tena marina ny hevitry le teny hoe fanasina tahaka ny sira de zao lay tsy resaka hoe action le izy, zany hoe tsy hoe resaka hoe miasa le sira fa resaka identité, zany hoe ny sira raha vantany raha vao eo fotsiny izy de fa miova manova ny tsiron'ilay tany, manova ny tsiron'ilay sakafo, zany hoe tena le maizy azy an'le sira mihitsy zany, identité zany le izy. Raha mantsy afangarontsika mandrakariva ny hoe le mahamaiky antsika kristianina indrindray de le action, fa tsy de tena zay loatra raha ny teny Jesosy hoe sira, fa lay maizy antsika raha vao eo sika de misy miova ny fiarahamonina, raha vao mijoro isika amin'ny fahamarinana, mijoro isika amin'ny fitiavana, mijoro isika amin'ny fahafoizana, mijoro isika amin'ny fifaliana de miova le fiarahamonina. Raha mantsy le asa no hitantsika fa tsy le maizy, le mahisika atsika iny, ateraka ilay fanamasina no asan'ny fanamasina no manova le fiarahamonina. De eto hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly azy manao hoe tsy nisy nalahelo, tsy nisy nalahelo. Tena malagasy hoe nalahelo moa le hoe mantra, mantra somary ataontsika hoe efa ratsy kokoa, fa le hoe malahelo de hoe tsy manana ninina, sahirana, tsy manana sakafo na tsy manana fitafiana, mizatra tsy ampy zany. Fa ny teny hoe malahelo amin'ny teny greka izay nampiasaina asan'ny apôstôly eto, nataony hoe endes, ny teny hoe endes nakambana natao teny hoe deo, de endeo de tsy inona tsy akory fa mamatotra, ny teny hoe deo dia mamatotra, mangeja mafy toy ny fatorana amin'ny vy, mampijaly zany zany antsoina hoe deo. Ary de eo zany le hoe lay fantrana, lay tsy fisina de toy ny fatorana, toy ny mangeja ny maha olona, tsy mampivelatra ny olona, mamatotra ny fivelaran'ny olona, mamatotra ny fahasambaran'ny olona. Zay ny dikany teny hoe eto le hoe malahelo dia endes zany hoe voafatotra, voageja, fatorana, fantrana mamatotra, fantrana manjary manova toe-tsaina fantatsika fa ny fantrana de manova ny toe-tsain'ny olona, manjary lasa manimba ny sain'ny olona ny fantrana, lasa misintona ny sain'ny olona ho lasa mamatotra azy ka tsy afaka mivelatra, mamatotra azy tsy ahita afa-tsy ny tenany, mamatotra azy tsy ahita afa-tsy ny fahasahiranany, ny hoe endes de zay hery mamatotra ny olona zay, ary zay ny fantrana.
tsika mandrakariva teny hoe fa maninona moa ny toetsain'ny olona ny tahaka zao, maninona ny toetsain'ny olona ny miova, maninona ny toetsainy, satria anankiray am'izany ny fahantrana de manimba saina, ny tsy fisiana de manimba saina, ny tsy fisiana de manimba ny fotom-pisainana. Marina loatra fa angamba tsy afaka hitentsika hoe de rehefa manan-karena zany de tokony ho tsara saina, tsy zay loatra. Tsy ny dikan'izany tsy rehefa manan-karena de tsara saina fa ny hoe ny fahantrana de mandrakariva mihitsy de manimba toy ny fatorana ny fahantrana. Misy teolojiana anankiray antsoina hoe Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer zay teolojiana loterana teraka tany amin'ny taona 1700 tany ho any zay pasteur mpitandrina loterana isan'ny nanamarika ny taonjato faha roapolo satria izy dia maty martiora no vononin'ny nazi zany aty amin'ny volana aprily raha tsy diso 1917 Dietrich Bonhoeffer nanoratra boky maro izy be de be saika fantatry ny ankabeazan'ny ny teolojiana ny boky nosoratan'ny Dietrich Bonhoeffer ny kely indrindra dia ny résistance et soumission be de be agny nosoratany misy voadika amin'ny teny frantsay moa ny maro amin'izy ireny. Fa izay anankiray manaitra ny fomba fijery ny Bonhoeffer ny fiarahamonina dia ilay maka izy nazava momba ny anjara toerany antsoina hoe henatra. Ozy manao hoe maridrefy amatarana fa miarava ny civilisation, miarava ny fiarahamonina, miarava ny société anankiray na ny fiarahamonina anankiray de zao rehefa tsy mahalala henatra intsony izy. Rehefa tsy mipetraka intsony ny henatra ao anatin'ny fiarahamonina. Ary asehony fa zava-dehibe ny henatra. Zava-dehibe ny henatra, Bonhoeffer de maneho fa ny henatra dia fitaovana nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona mba ho fefy ahafantaran'ny olona ny fetrany. Ny henatra ozy de zao marina loatra tsaroantsika tsara ny olombelona rehefa nanoto amin'ny boky Genesis 3 de menatra. Ny henatra dia ratsy hoy Bonhoeffer saingy zao ny henatra dia ilaina ao anatin'ny fiarahamonina. Ilaina ao anatin'ny fiarahamonina satria manitsy ny olona misy fetra, mahatonga ny olona mamefy tena, mahatonga ny olona mametra tena, mametra ny tenany. Fa amin'izao andro antsika zao de fantatsika fa tsy zava-dehibe intsony ny henatra. Noho ny indraindray dia avadiky ny olona noho ny toe-javatra iaintsika de miova ny fisainan'ny olona ka dia lasa ny zavatra mahamenatra de lasa tsy mahamenatra intsony. Indraindray dia aseho mihitsy zay zavatra heverinao mamenatra indrindra, indraindray heverinao voninahitra, indraindray heverinao ho lasa irehareana indray. Mitsambadika mihitsy lay sotoavina iainantsika zao ka manjary lasa heverinao zavatra mampamenana de manjary toy ny rehareana, toy ny zahozahoana, aseho lasa manefy toe-tsainan'olona, miova mihitsy ny norme, miova mihitsy ny fisainan'ny fiarahamonina vokatr'izay ataontsika hoe teo amin'ny fijerin'ny Bonhoeffer zany vokatra io fiarahamonina lany henatra ny maro manakona ny olona lany henatra. Hitantsika fa rehefa lany henatra io de zao manjary ny fiarahamonina zay tsy manao zava-dehibe ny hoe ny henatra de manjary lasa fiarahamonina mihazakazaka fotsiny amin'ny hitantsika zany zao tontolo zao zany eran-tany zany fa tsy hoe amin'ny toerana anankiray eto ambonin'ny tany any. Hitantsika zany hoe lasa fiarahamonina tsy manao zava-dehibe ny effort, tsy manao zava-dehibe ny fiezahana, tsy manao zava-dehibe ny hafa, fiarahamonina zay manao mihazakazaka ho ny hita maso fotsiny, ny endrika ivelany fotsiny, fiarahamonina mihazakazaka zay ataontsika hoe mitazantsika manenjika j'aime, fiarahamonina mihazakazaka te hahazo j'aime, de te hahazo ataontsika hoe bravo isaky ny mandeha zany karatra hoy Bonhoeffer raha ohatra ka jerena amin'ny fanazavana. Dia eto raha mifandray amin'ity andinitsotra masina ity izy manao hoe mamatotra, misy hery mamatotra ny fiarahamonina ny fahantrana. Ary io fahantrana indray dia mahatonga ny olona tsy menatra intsony indray.
ny fahantrana mamatotra satria manjary mahatonga ny olona tsy menatra tsy manjary mahatonga ny olona manaonao foana mahatonga ny olona tsy manaja tena mahatonga ny olona mety mivarotra ny tenany ny fiainany ny fanahiny mihitsy anandraindray lay fahantrana rehefa fitaovana eo ampelantanan'ilay ratsy zay mahatonga ny teny grika ny ampiasa ny teny ny fahasairana hoe endesy zany hoe fa fatorana izy rehefako malala inona ary ny vahaolany soratra masina inona ny vahaolany soratra masina mahatonga ny fiarahamonina ho afaka am'izany enatra am'izany fatorana izay mahatonga azy tsy mahalala menatra mahatonga azy tery tsy afaka mivelatra mahatonga azy tsy mahita afa-tsy ny tenany inona ny vahaolana de hoy ny bokon'ny asan'ny apôstôly hoe tena azo atao mihitsy ny mandresy ny endesy mandresy ny fahantrana mandresy ny tsy fahampiana de misy zavatra roa na telo aseho ny asan'ny apôstôly am'ty mofinaina ity ny voalohany de zao lay toe-tsaina ho tsika teo lay toe-tsaina fanasina zany hoe lay mipino tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina de miaina ny maha izy azy miaina lay mahafanasina azy miaina amin'ny fahamarinana miaina amin'ny fitiavana miaina am'izay nanadiovan'ny rano Kristy azy zany hoe rehefa iaina ny mpino amin'ny toerana zay iaina ny mpino ijoroan'ny mpino de zao manjary mandositra ny aizina mandositra ny fatorana maro isan-karazana de zay mahatonga ny eto hoe ny zava-dehibe zany de zao inona ny fitaovana hoentsika mandresy an'izany hoe fahantrana ka mahatonga ny hoe tsy misy sahirana ao am'ilay fiarahamonina tsy misy sahirana tsisy hoe tsy mihinan-kanina tsisy hoe noana tsy misy hoe voafatotry ny fahantrana na voafatotry ny fahasairana inona ny vahaolana de zao ny filazantsara i filazantsara io zay toriana i filazantsara io zay iainana zay mahatonga ny hoe ny ray fo sy fanahiny olona rehetra ny filazantsara rehefa iainana de manjary fifankatiavana rehefa mifankatia ny olona raha vako malala de zao resy io fahantrana io ny finoana manjary asa ny finoana manjary fitiavana ny finoana manjary fifankatiavana ny finoana manjary fiainana manova ny fiarahamonina lay voambolana ampiasain'ny Lioka raha mitantarany ty asan'ny apôstôly ty izy de izy manao hoe ny ray fo sy fanahy cardia ndresahany eo de fanahy psyché tsy zany hoe ny fo sy fanahy reo ny falatsika fa amin'ny Paoly any de mizara telo ny ataotsika hoe miseho amin'ny endrika telo ny olona de ny olona vatana ny olona fanahy de ny olona saina fa eto any dia ho Paoly manao hoe Lioka moa satria Lioka sekreterany Paoly de hoy izy manao hoe ny ray fo sy fanahy izy ny vatana zavatra fa tsy ny ray vatana io fa ny ray fo sy fanahy izy zava-dehibe rehefa ko malala zany hoe ny fitaovana hoeti mandresy ny fahantrana de firaisampo firaisam-panahy firaisantsaina fa tsy zany loatra ny hitako rehefa ko malala amin'ny fiainana andavanandrotsika fa everitsika fa nintsonony hoe fifankatiavana de ndraindray everitsika fa lay olombelona mifandray miaraka amin'ny falifaly miaraka zay eo misakafo mifanatonatona de miombona iny eo fa ny tena zava-dehibe de ny hoe miray fo ve sy miray fanahy fa raha tena miray fo sy miray fanahy mpino hoy Lioka de zao manjary resy ny fahantrana resy ny fahasairana inona ny dikan'izany rehefa le miray fo de zao fantatro ny fahorianao fantatro ny ilainao fantatro ny mahory anao fantatro ny mangeja anao fantatrao koa ny materia fantatrao tsy manana fitsarana melony amiko ianao zany hoe ny zava-dehibe de zao lay firaisampo sy firaisan-tsaina ary firaisam-panahy ary io nefa niavahan'ny fiarahamonina kristiana io niavahan'ny fiarahamonina kristiana amin'ny fiarahamonina zao tontolo zao izay manao tsindry-falavo manao tohatra fiakarana ny hafa manambaka ny hafa sy ny sisa rehetra raha vako malala fitaovana omeny Jesosy atsika fifankatiavana ary firaisampo sy firaisam-panahy fa ny faharoa dia ny fitaovana hoentina mandresy zany de zao koa ny fanahy ny tsy ny fiombonana ny ombonany avokoa ny fanahana ny rehetra ny ombonany
io raha ohatra ka jerena io vombolana io niombonana io ilay tsony nanazavana ny teny hoe communion koinonia zany hoe niombonana niraisana lay votoatin'le fiombonana de zao lay fanafoanana le fitiavatena fanafoanana le hoe ny tenako aloha vo ianao fanafoanana le hoe za aloha vo ianao fantatsika fa ny fiarahamonina iainantsika am'izao iainantsika misy antsika am'izao andro ankehitriny zao de zao za aloha vo ianao ary dia izay mihitsy nefa ny mifanohitra amin'ny hoe fiombonana amin'ny fiombonana de zao ianao aloha vo iza satria nahoana satria ny olona nahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra satria ny tsirairay nahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra hoe manompo Andriamanitra manan-karena manana ny zavatra rehetra mamelona am'ta hany ka manompo Andriamanitra itokina azo ianteherana de tsy nieritreritra mihitsy tam'izany fotoana ny fiangonana voalohany nieritreritra ny hoe afon'Andriamanitra ka de honoana fa dia niombonany avokoa ny zavatra rehetra tena toe-tsaina mihitsy zany eto novan'ny asan'ny apôstôly hoe raha tiatsika ny hoe anana fiarahamonina tsy misy olona manjaly mangiry firy anatin'ny fantrana de zao tsy vitany hoe miray saina sy miray fo mifankaty fa izao miezaka koa miombona de zao manao rehefa miteny hoe miombona eto de zao manao zavatra tsara tantana jereo tsara ny toy ny tantara nentina teo amin'ny apôstôly ny vidiny zavatra rehetra nidikina hoe nentina teo amin'ny tombok'ny apôstôly de zao milaza zavatra tsara tantana milaza zavatra tantanina amin'ny fahamarinana milaza zavatra tantanina araka ny soratra masina milaza zavatra tantanina araka ny sitrapon'Andriamanitra zay dikany hoe nentina teo amin'ny tongotry ny apôstôly ilazana hoe fiarahamonina zay mitantana ny arenany mitantana ny tokantranony mitantana ny fiainany amin'ny fahamarinana amin'ny araka ny tokony ho izy misy fotoana indray maka taona vitsivitsy lasa zay nisy colloque anankiray zay Kionando nataon'ny facultologie efa elo zany efa any amin'ny taona 90 zay natao amin'ny de nisy conférence natao amin'ny akademia malagasy dia lohatenin'lay conférence tam'izay fotoan'izay tsotononiko lay économiste protestante nanao lay famela belarana niaraka tamin'ny doyen faculté tam'izany fotoan'izany pasteur Vity Michel dia ny fanontaniana de ny hoe ilain'ny économie ve ny baiboly ilain'ny économie ve ny baiboly inona ny anjara toeran'ny économie ao anatin'ny baiboly fitantarana toe-karena io zany zay lay famela belanakevitra dia fahatsiarovana ny fitsengerenan'ny taona nahaterahan'ny faculté tam'izany fotoan'izany dia facultologie protestante ampadana akankio dia nivaly teny zay ndresahany la économiste malaza teny hoe matetika ozy be dibe ny lalànan'ny économie fanohitra amin'ny baiboly ary izy manao hoe fijerin'ny olona ankehitriny ozy de zao tsy ilain'ny économie fa vato misakana amin'ny économie vato misakana ny fandroson'ny toe-karena ny baiboly raha tonga tsakaina tokoa amin'ny fomba fijery ankehitriny de zao tena manelingelina tokoa ny économie ny baiboly raha ohatra ka jerena ny fiarahamonina ankehitriny satria ny économie ankehitriny ke zaravilana zara fanambakana tsy fahamarinana be de be ao anatin'ny fitantanana ny toe-karena zany dia manjary lasa miteraka ny zaravilana misy ny fahantrana satria tsy la économie any manjaka ao anatin'ilay fiarahamonina tsy la économie any manjaka ao an'ilay toe-karena fa zaravilana etritra averin'ny baiboly tsika rehefa koa mala raha tiatsika ny anana fiarahamonina milamina tsara fiarahamonina afaka amin'ny fahantrana mamatotra mangeja de zao ilaina ny fitantanana marina fitantanana mahitsy fitantanana madio ny toe-karena ny andavanandro tsy zay ihany tsy ny toe-karena ihany fa ny fotoanan'ny olona ny fanomezam-pahasoavan'ny olona fa ny farandrina de zao ny fahafoizana zava-dehibe koa ny fahafoizana tsy nisy nahantra teo aminy tsy nisy sahirana teo aminy satria eo ny asa fiezahana eo lay fifankatiavana eo lay fiarahamonina miasa digany teny hoe ny varotra na investissement zany izy
dia nivarotra na investissement izy zany. Fa ny fahatelo fa eo zao hoe niombonany ary nahafoy izy. Naka ohatra manokana izy any Barnabasy eto zay Levita. Raha ny tena marina nge Levita Barnabasy, Barnabasy moa efa namany Paoly, Barnabasy cousin Marka nanohatra ny évangéliste nohon'ny filazantsara io Barnabasy, cousin Germain mihitsy Barnabasy sy Marka zay nanohatra ny filazantsara. Barnabasy any de Levita Barnabasy, azonao sara an-tsaina fa zany Levita zany ange mivelona amin'ny dimy mivelona amin'ny fahafolon-kareny. Levita tsy hoe pretra koa Barnabasy fa pretra na mpisorona fa olona tsotra Barnabasy. Levita tsotra ny karazana kristain zany, karazana mpikarakara ny fanaky ny tempoly, nefany nahafoy ny sahany zany hoe zavatra mety nomen'olona azy lova kely terenana tery tsy hoe manan-karebe zany Levita zany, fa zao zay nanana zany zay mahatonga hoe niraisy ny asan'ny apôstôly ohatra mihitsy Barnabasy, ohatra ny fahafoizana hoe izy ary zay tsy de nanan-karena be nefa nahafoy. Afaka malala ny fanahy ny fahafoizana de anankiray manavotra ny fahantrana. Raha ohatra ianao ka mijery reo mpanan-karena, ireo olona maro any États-Unis, raha mijery ianao de ny protestante rehefa ko malala ny tena tokony ho isany raha mijery any États-Unis tsika, ireo fondation sy ireo association maro isan-karazany zay mpanao asa soa de ny Amerikanina anisan'ny voalohany manana an'izany eto ambonin'ny tany. Ny ankabeazany ireo totsika hoe vedette du cinéma, ny ankabeazany Morgan Freeman, Denzel Washington, na koa raha ny artiste sasany Rihanna, be de be mety nijeretsika azy aty arina ity ivelany mety hoe ohatrany hafahafa ndrandray ny paoziny sy ny takizany, fa rehefa jerenao ny ankabeazan'ireny olona ireny de zao olona mahafoy kinirivo be de be ireo olona zay ataotsika hoe mahafoy vola be ho an'ny asa soa. Tanisan'ny Keanu Reeves teo lay fatatsika lay lalao an'ilay horonan-tsara antsoina hoe Matrix, zay tsotra be mahafoy be de be zany reo ataotsika hoe olo-tsotra any États-Unis, be de be reo isan'ny firenena be asa soa, be fondation États-Unis amatamy protestante ary tsy io ihany Suisse de isan'ny firenena tany protestante ary isan'ny firenena be fondation be manao asa soa be de be mihitsy tsy io ary raha mijery koa tsika amin'ny ariva totsika koa hoe ny Europa avaratra de isan'ny firenena be fikambanana, be association, be fondation manao asa soa. Ny protestante zany de zao tsy tokony atoro anjodina am'zany hoe fahafoizana zany. Saingy-indrisy moa noho ny toe-javatra maro samihafa de zao toa-zary tavela itsika protestanta malagasy raha mijery any hoe ny fanahy ny fahafoizana tena ao anatin'izany ve isika, ndraindray vatratsika, ndraindray ny mijery any fahantrana ny namatsika, ny mpiara-mibavaka amitsika, ny mpiara-manompo amitsika, ndraindray dia tokony ho tratra ny tanatsika fa tsy ataotsika fitezana ve. Fa eto dia ahitsindra salamy zany toe-tsaina zany keo hoe zany kristiana zany de zao mahafoky na de ny ainy aza ho an'Andriamanitra, mahafoy na de ny ainy ho an'ny finoana ary ny tsika rehefa ko malala zay kely eo am-pelantanatsika na zay be eo am-pelantanatsika foitsika ve ho an'Andriamanitra. Ny andrasalamara ny ainy dia nafoy ny ho fijona vavolombelona, ny Jesoa ny ainy nafoy ny hamonjy atsika ary ny atsika rehefa ko malala moventsika mba mahana fanahany fahafoizana tsy pino aza be de be manao zany mahafoy ka maika fahinao zay tokony pino dia tokony hafoy ny anampy sy anohana ny mpiara-belona aminao. Vavakitsika toa fahasoranao zay no ny amin'ny soatra masina zay manova ny sainay ho tonga fanasina sy fahazavana ny herin'ny fitiavanao, ny famelan-keloka natolotrao anay tao amin'ny hazo fijaliana, ny raha anao manadio anay de mampiorona anay amin'ny finoana sy ny fanantenana. Mamelà anay tompo raha mahafo zay, mamelà anay raha toka tia teny zay, mamelà anay raha toka mana-marin-teny zay, fa ampianaro zay tompo mba hiantoraka aminao ary avaozy mandrakariva ny fanoloran-tenanay. Dia manampy anay tompo mba hanana fo mangoraka ireo sahirana, ireo zay mila vonjy, ireo zay
miandrandra famonjena avy aminay dia omeo anay ny fotia namana, fotia mpiarabelona, ontsa eo anatrehan'ny fahasairana amin'ny mpiarabelona aminay. Da iny tontolo andronay iny Jesoa, ny tontolo andro ahitana fifaliana sy fiadanana, ny tontolo andro hitiavanay ny namanay ary hanomponay ianao amin'ny fitiavana. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.